mila manaraka tsara ianao satria raha vao tsy araka tsara dia mety misy zavatra tsy azonao tiako lazaina tsy tena toroteny fa fampianarana mihitsy ny tiako entina androany zao mantsy tsika moa samy mijery télé dia samy makany Madagasikara mivezivezy ny ankabeazany dia samy mandeha ny karazana hoe fiangonana evangelika samihafa isaorana aloha Andriamanitra fa tena mitombo ny filazantsara tany firenentsika tany Madagasikara dia betsaka koa nefa tsika no mijery internet YouTube mihaino toroteny isan-karazany dia androany zany misy zavatra aloha tiako resahana aminareo satria reko le izy etseroa mandeha amin'ny télé zay jereniny maro aminareo koa rehefa isan'andro amin'ireo télé any Madagasikara ireo dia misy fampianarana anankiray tiako entina satria tsapako hoe efa manomboka mivelatra le fampianarana nefa tsy ara-baiboly akory dia alao aloha mba ampianarana antsika hoe inona marina aloha ny lazain'ny baiboly fa ndraindray koa tsika pino mantsy zay enintsika dia raisitsika daholo na mety na tsy mety rehefa hoe misy mpitoroteny fotsiny fa tsy tena zay le izy fa na ny faminaniana rege teo ny baiboly mampianatra hoe aoka ny sisa mantatra io angena le fanomezam-pahasoavana faminaniana ary dia mila mamantatra hoe mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra le zany mifanaraka amin'ny baiboly dia ohatr'izay koa mitoroteny tsy hoe nona fotsiny le izy dia marina fa mila mamantatra ianao hoe ahoana tokoa ny lazain'ny soratra masina ka nisy fampianarana anankiray androzao tena vao maika miamahazo vahana be any Madagasikara moa fa any andafy ihany koa le izy hatrany Eropa sy ny sisa dia io fampianarana io zany dia mampianatra hoe ny kristianina anankiray na dia efa voavonjy ary manana ny Jesosy manana ny fanahy masina ao anatiny dia mbola afaka isy fanaratsy ao anatiny hoe mbola afaka izy dia volona dia tsy maintsy mila olona mivavaka ho azy izy mba androana an'ireo dia vola ao anatin'ireo fa ireo no mampijaly azy ireo no mampikorotana ny tokantranony ireo no mahatonga azy ka mivavaka ireo no mahatonga azy lasa mpandainga be ireo no mahatonga azy manao an'izao fa misy zavatra tsy ampy ao dia mila esorina zay dia miantso olona mihitsy reny olona ireto hoe tongava fa amin'io miandro ny fanafana ho anao mety efa mivavaka ianao mety zao ianao fa misy zavatra nefa tsy ampy ao anatiny dia androany dia hitondra fomba fijery ara-baiboly hoe ahoana no ampianarin'ny baiboly mikasika izany ny fanontaniana apetrakitsika zany dia zao moa ve ny tena kristianina marina azo ny fanahy ratsy petrana zay zany ny fanontaniana valiko androany hoe ny kristianina tena izy ve azo ny fanahy ratsy petrana avelantsika eo amin'ny sisiny reo olona tsy kristianina avelantsika atsy andatiny koa reo olona zay mety manoratena ho kristianina saingy tsy izy avelantsika any fa ny mahaliana atsika dia hoe le tena kristianina marina ve le hoe nino amin'ny Jesosy nanolotra ny fiainana amin'ny Jesosy nateraka indray niova foa azo ny fanahy ratsy hipetrahana azonareo ve le fanontaniana satria zay zava-misy hoe rehefa misy olana avy ao anatin'ny tokantranonao rehefa mikorotana ve ny tokantranonao rehefa tsy salama ve ianao rehefa misy olana ny arabola ohatrany atatoato zaho zao nisy kristianina niantso ato amin'ny telefôna teto la réunionnaise izy io dia zao ny tele tena misy fanahy faniliklihana mihitsy pastera fa ny antony ohatrany izy olona miaraka amiko dia misaraka amiko daholo misy fanahy mila roahana mihitsy atao anatiko atoko fa zay olona miaraka amiko dia ohatrany miala ohatrany tsy tininy olona ohatrany dia ozy afantsy azy hoe ianao efa oviana ny vavaka efa ela be mihitsy efa vita batiza vita batiza mifanayma fa misy devoly nefa ao anatiko ao mahatonga ohatrany hoe voailikilika dia zany rehetra zany ny tonga tao an-tsaiko dia natonga hoe alaotsika aloha hianatra hoe ny olona manana ny Jesosy ve tena kristianina ve afaka hitoerany fanahy ratsy azonareo le zavatra tiako lazain'androany reny olona reny tsy inona miteny misy karazana hoe rehefa manota miverimberina ianao misy fahotana miverimberina ohatra zany zao hoe miverimberina foana ianao mandainga miverimberina dia misy fanahy lainga zany ao anatinao mila roahana zay dia vola mitondra lainga ao anatinao zay ny zavatra ka
zay zavatra zay ve azo ekena raha ohatra ka jerentsika ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra anankiray mila soritana mazava aloha dia zao: ny devoly dia tena misy ny lainga lehibe indrindra, tena hoe lehibe indrindra, mampahomby ny tetiky ny devoly dia ny famotanana ny olona hoe tsy misy izy. Fa ny baiboly tena mampianatra miresaka mikasika ny devoly miresaka mikasika an'ireo anjely be dehibe ao ambany fanapahany koa izay antsoina hoe démonie na fanaratsy ny baiboly. Miresaka amintsika mikasika ny heriny ambaran'i Jesosy fa manana fanjakana, lela mahery ny devoly manana fanjakana tahaka ny liona masika ambaran'ny Paoly hoe fanapahana eny amin'ny rivotra, manana ny heriny manana ny fahefany manana ny zavatra betsaka azony atao manana hery tsy takatry ny saintsika olombelona akory, manjely ny onga anazy avy any an-danitra. Zay moa ny tantarany hoe tany an-danitra Satana nanompo teo anaty an'Andriamanitra fa noho ny avinavina sy ny firereana sy ny fiezahana hitovy amin'Andriamanitra dia nikomy niteraka fikomina ary nazera tety ambonin'ny tany miandro ny fitsarana dia ny fanameloana mandrakizay ny amin'ny afobe. Zay ny voasoratra hoe ho avy ny fotoana ny amin'ny tantara farany dia ho atsipany amin'ny afobe Satana miaraka amin'ireo démonie miaraka amin'ny herin'ny ratsy sy ny herin'ny fahafatesana rehetra any amin'ny fotoana ho avy. Zay le izy. Ary efa nanomboka mitondra fandresena koa Jesosy tamin'ny fahafatesany tamin'ny azo fijaliana dia efa mitondra fandresena Jesosy. Manana ny heriny zany ny devoly, aza manamaivana ny herin'ny devoly zany ianao. Zay ny mahatonga ny baiboly mpianatra hoe mila mainotsika, mila mitandrinatsika, mila manohatritsika. Raha fahavalo mora resena tsy mila toeriny zany fa manana ny heriny ary ny herinao fotsiny tsy mahavita ianao, tsy maharesy fanaratsy zany ianao na ny démonie farany maivana indrindra aza tsy resinao fa mila ny herin'Andriamanitra isika. Zay zany aloha zavatra anankiray. Ny zavatra voalohany manohatra hoe tsy afaka mitoetra ao anatin'ny kristianina marina ny fanaratsy na ny démonie na ny devoly ozytsika moa indrindray dia tsika devoly foana fa ny devoly sy ny démonie samy hafa mihitsy. Ny devoly sefo ny démonie lehibe dehibe fa ny devoly tsy maninona hoe tsy afahan'ny devoly mitoetra ao anatinao dia misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo fahatelo amby zato teny andininy fa 7:10. Salamo fahatelo amby zato teny andininy 7:10. Zao no ambarany io tenin'Andriamanitra eo hoe Jehova efa nampitoetra ny seza fiandrianany any an-danitra ary ny fanjakana manina azy izy manapaka izao tontolo izao. Amen. Ny fanjakany dia manapaka n'izao tontolo izao. Ny maizy azy an'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra, ny fanjakan'Andriamanitra dia manohatra n'izay zavatra zay. Andriamanitra zany tsy hoe any an-danitra fotsiny izy no manjaka, fa manjaka amin'ny zavaboary ny Andriamanitra, manjaka amin'izao tontolo izao Andriamanitra, manjaka amin'ny tany Andriamanitra, manjaka amin'ny biby Andriamanitra, manjaka amin'ny olombelona, eny manjaka amin'ny Satana sy ny démonie koa Andriamanitra. Zany hoe tsisy fahefana ambony noho ny fahefan'Andriamanitra, fa ny fahefan'Andriamanitra no fahefana faratapony. Tsy misy olona mihitsy afaka hanohatra ny zavatra tian'Andriamanitra atao. Tsy misy olona na olombelona na ny devoly na amin'ny hery manahoana na amin'ny hery manahoana afaka manohatra ny programan'Andriamanitra tian'Andriamanitra atao ety ambonin'ny tany. Ny fanapahana ozy ny baiboly teo dia amin'izay rehetra zao. Dia Jesosy nampianatra hoe na dia ny volondohantsika aza dia ahoana? Maninona? Vao izy zany hoe na hatramin'ny fiainantsika farany bitika hoe na ny volondohanao io ary dia vao isan'Andriamanitra avokoa. Zay zany ny zavatra anankiray hoe Andriamanitra dia mifeny zavatra rehetra. Andriamanitra dia eo amboniny ny zavatra rehetra. Dia zay zavatra zay manohatra amin'ilay zavatra teo. Satria Andriamanitra mahely, Andriamanitra mifeny zavatra, tsy amelantsika mihitsy Andriamanitra hoe ny devoly no anapaka ao amin'ny fiainantsika. Na ny volondohanao aza vao izy dia ahoana no amelan'Andriamanitra mahery sy tapitrondra sy be fahefana hoe hisy fanaratsy hitoetra ao anatinao, hampahory anao, hampijaly anao, hanimbanao? Tsia! Fa avelan'Andriamanitra Satana hanao zavatra araka ny tanjony, arak'izay hitany hoe mahasoa antsika. Ny anjaova ny fizantoetra nanjo azy navela mihitsy satria izay no mahasoa an'izao. Dia misy fotoana koa
tena marina aloha e misy fotoana avelan'Andriamanitra nao zavatra ny devoly. Paoly zao dia nahatsapa hoe misy karazana tsilo tamin'ny tenany. Ianareo le tsilo rehefa voatrindry ny somisika ny tananao dia ahoana? Marary sa tsy marary? Tena manaitainy zavatra kely a fa tsy hitanao zay anaovana azy indrindra rehefa lasa lalindalo. Osokirina marary, tsy osokirina manaintaina, tsy hitanao zay anaovana azy. Dia i Paoly manohatra hoe nisy iraky Satana tsilo tamin'ny nofo nameny aho. Avelan'Andriamanitra. Dia hoy koa Paoly intelo any nangataka tamin'Andriamanitra mba elany zany tany. Fa ozy Andriamanitra avelao eo fa fahasoavako a dia ampo anao ny fahasoavako. Dia nandeha niaraka tamin'izay Paoly. Fa tsy nisy filazana mihitsy anefa hoe misy fanaratsy tao anatin'ny Paoly. Dia ty ivelantsika mety misy fampahoriana, mety misy an'izao, mety misy an'izao, araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny zavatra tokony ho azonao antoka dia hoe eo ampelantanan'Andriamanitra ny fiainanao rehetra. Ny volondohanao vao isa avokoa karaha ny volondohanao ary sarobidy amin'Andriamanitra. Maika ave fa ny fonao sy ny fanahinao sy ny tenanao a tsy avelan'Andriamanitra hanapaka anao Satana, tsy avelan'Andriamanitra hamotika anao. Izy le Andriamanitra miaraka aminao, izy le Andriamanitra miaro anao, izy n'Andriamanitra momba anao, tsy hamelanao mihitsy ho azon'izany zavatra izany. Zay zany ny antony voalohany izay. Ny maizy azy an'Andriamanitra dia tsy afaka haneketsika amin'izay. Ny antony anankiray faharoa dia ny famonjena izay nataon'i Jesosy. Amaky tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny Kolosiana toko voalohany ny andininy 13 ka hatramin'ny andininy 15. Dia zao no voasoratra: sady nahafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany, izay ananantsika fanavotana dia famelana ny helontsika. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita, ny lamato talohan'izao zavatra ary rehetra izao, fa tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy aty ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na ny fiandrianana, na ny fanjakana, na ny fanapahana, na ny fahefana. Izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy izany. Ny sorona izay nataon'i Jesosy a dia mitondra famonjena lehibe ho antsika, mitondra famelana ny helontsika, mitondra fanavotana, na tonga antsika hoe ho vita fihavanana amin'Andriamanitra. Fa tsy izay ihany, fa misorona nataon'i Jesosy ho antsika dia izay no natonga an'Andriamanitra namindra antsika taiza ozy izy tany amin'ny fahefanin'inona ozy izy ireny vakina tany amin'ny fahefanin'ny maizina. Dia nakaiza rehefa aveo nakany amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fanjakan'ny zanany. Niala tao amin'ny maizina isika, tao amin'ny fahefan'ny maizina tsika taloha, nofehezin'ny ratsy, nofehezin'ny devolontsika taloha. Fa rehefa nino amin'i Jesosy, ny sorona nataony a no namindrana antsika ho any amin'ny fahefan'ny zanany. Halleloja! Ianao angetsy eo ambanin'ny fahefan'ny maizina intsony no ny sorona nataon'i Jesosy ho aminao, dia tsy manapaka anao intsony ny herin'ny maizina, fa ny herin'ny mazava, ny herin'Andriamanitra, ny herin'i Jesosy a, izay no manapaka antsika. Tsy azontsika ekena zany hoe nino an'i Jesosy ianao dia mbola navelany ao ambany fahefan'ny maizina ihany, mbola anjakan'ny devoly ihany, mbola hitoeran'ny fanaratsy ihany. Tsy azontsika inony zany, fa rehefa nino an'i Jesosy ianao dia izay koa mitetezana manapaka, tapaka amin'ny lalan'ny fahefan'ny maizina, findro amin'ny fahefan'ny mazava ianao, eo ambany fahefan'ny Jesosy ianao, ambany fahefan'ny ranon'i Jesosy ianao a, voavonjy ianao. Ary Jesosy namonjy ianao a no mitondra anao makany amin'ny fiainana feno famasinana, fiainana feno fahatsarana izay araky ny ambaratongany a, tsikelikely, 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 tsikelikely. Dia zay ange no mahatonga hoe tsika efa ambany fahefan'ny mazava dia tokony ataontsika mila mandeha araky ny mazava. Amen. Tsy tokony handeha araky ny maizina intsony, tsy tokony hanao zavatra tsy mety intsony, fa handeha hanahaka ny Kristy, satria eo ambany fahefan'Andriamanitra ianao, eo ambany fahefan'i Jesosy ianao. Jesosy mato antsika ry havana. Ny fahafatesany teo no nanombohan'ny fanapahana sy ny fanjakana rehetra tamin'ny hazo fijaliana, tapaka ny fahefan'ny devoly tamintsika. Rehefa nino azy tsika dia eo ambany fahefan'Andriamanitra. Ka raha ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao a, mahagaga ihany raha ohatra ka hoe mbola azo ny ratsy anjakaina ny olona anankiray. Zay a ny antony anankiray fa ny sorona lehibe izay nataon'i Jesosy ao antsika. Ny antony fahatelo
Korintiana faharoa toko fahadimy ny andininy ny fito amby folo dia itsika rehetra ngamby io hoe zao ny voasoratra hoe koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Halleluja. Tsika dia efa ao amin'ny Kristy, ary nidikany hoe ao amin'ny Kristy dia miray amin'ny Kristy tsika. Jesosy dia mampianatra hoe Jesosy no tena voaloboka, ary tsika kosa inona? Tsika no sapam-boaloboka. Ny finoana ho an'i Jesosy, ny fanolorana ny fiainana ho an'i Jesosy, nahatonga anao kristianina marina dia niteraka firaisana tamin'i Jesosy. Tsika tsy sapam-boaloboka mandehandeha fotsiny hoe zay sapam-boaloboka dia aiza le tena voaloboka any ananinanany fa zay ty mandehandeha, fa sapam-boaloboka mifandray amin'ny Jesosy ianao. Misy firaisana raha ny tena marina raha vao miala amin'ny Jesosy ianao dia ahoana? Malazo, maty, potika, simba ianao. Fa tsika nge mifandray amin'ny Jesosy. Paoly miteny hoe tsy zatsony ny velona fa ahoana ozy izy? Kristy ny velona atao anatiko. Eo tenin'Andriamanitra miteny hoe raha misy olona amin'ny Kristy dia ahoana ozy izy? Olom-baovao izy, efa lasa ny inona? Zavatra taloha, efa lasa ny zavatra taloha. Efa olom-baovao ianao zao, tsy olona tota, tsy olona ratsy, fa olona vaovao. Efa no amarinina, efa olona masina mifandray amin'ny Jesosy ary misy firaisana aminy isanandro, isanandro. No io firaisantsika amin'ny Jesosy io dia tsisy afaka manameloka atsika. Zao ny voasoratra amin'ny Romanina 8:33 hoe iza no anameloka ny olom-boafidin'Andriamanitra raha Andriamanitra no nanamarina, tsisy afaka manameloka. Na misy falemena ary tsika mbola tsy tanteraka mandrosona ka ny amin'ny famasina fa tsy avelan'i Jesosy mihitsy, isy anameloka ny olom-boafidin'Andriamanitra. Satana nge tsy mahazo miapangana manameloka anao. Satana nge tsy avelan'Andriamanitra hitondra teny, voatady hiteny izy dia mijoro eo anatrehany Jesosy manao hoe za no nanamarina azy, ka iza moa ianao? Halleluja. Tsy mba tokony asiana tehaka ve zany hoe fahasoavan'Andriamanitra. Tsy afaka manameloka anao kory izy hoe iny ange zao hoe iny ange miapanga. Le teny hoe Satana mantsy ny dikany dia mpiapanga, zay no heviny, mpiapanga. Satana dia miapanga zao fa vao miteny izy, ary izy koa tsy leo mihitsy, vao miteny izy ho Jesosy hoe iza no nameloka ny olom-boafidin'Andriamanitra, Andriamanitra no nanamarina azy. Mifandray amin'ny Jesosy izy, tsy afaka manameloka. Ka raha manameloka ary tsy azony atao dia ianao ve mino hoe hitoetra ao anatinao dia azony atao? Ianao ve mino hoe hamotika ny fiainanao, hanimba anao dia azony atao hoe zany hoe hife anao? Manameloka ary tsy mitsangana eo anatrehany tribunal miapanga anao, tsy azony atao akory. Iza no nameloka? Andriamanitra no manamarina. Hiditra ao aminao dia hitondra ny fanahany laika, dia hitondra ny fanahany zao, fanahany fikorotarana, fanahany roa. Tsy azony atao zany, tsy azony atao zany. Ary zay nge tsika nga olona resy fa ao amin'Andriamanitra tsika manoatra noho ny mpandresy. Io le firaisantsika amin'ny Jesosy io mahatonga tsika manoatra noho ny mpandresy. Ka aiza koa misy mpandresy mbola misy mife zany ny fiainany, aiza misy mpandresy mbola misy manandevo zany hoe andevoziny dia voly amin'ity, andevoziny dia voly amin'ity, misy fanahy mamotika, misy fanahy mbola tsy mpandresy zany. Fa ny mpandresy afaka amin'izany, raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Halleluja. Zay le firaisana amin'ny Kristy. Zay nge ny mazava-dehibe mitoera ao amin'ny Jesosy ianao, fa sady voaro ianao, tsisy miampangy ianao, mahazo fiainana be dehibe ianao ary manoatra noho ny mpandresy. Zay ny zavatra fahatelo, ny firaisantsika amin'ny Kristy. Antony anankiray faefatra, amaky tenin'Andriamanitra isika. Alao sina tenin'Andriamanitra ihany aloha e. Ao amin'ny Korintiana faharoa toko fahatelo dia andininy 7:10. Zao ary no voasoratra, ary ny tompo izany fanahy izany, ary zay toerany fanahin'ny tompo no ahoana ozy izy? Tsy henoko tsara azafady. Lao veritsika, zay toerany fanahin'ny tompo
amena. Ny tompo zany fanahy zany. Le fampianarana nyteneko anareo teo dia miteny manao hoe ny demonina ny devoly zay mipetraka ao anatin'ny olona anankiray na dia tonga kristianina ry izy dia afaka mbola hijanona akatoeranao ihany, any ananinanany akatoerana ny fiainany, akatoerana ty dia ampahory azy, hitarika azy anotanao an'izao animba ny fiainany dia mila roana, mila esorina, mila atao délivrance sy fa io tenin'Andriamanitra io nefa manohatra n'izany io hoe ny asan'ny fanahy masina ao anatitsika, ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahin'ny famasinana, ny fanahin'ny famarinana dia tsy afaka naika n'izany fa zay toeran'ny fanahy masina no misy ny fahafahana. Ka raha mbola misy mifehinao tsy mbola olona afaka ianao, fa raha ao anatinao ny fanahy masina dia ahoana? Afaka ianao, tsisy mamatopatotra anao zany, tsisy afaka. Zay toeran'ny fanahy to ary zay tena olona n'ilay fampianarana, lasa manamaivana ary manambany ny herin'ny fanahin'Andriamanitra, tahaka ny hoe tsy ampy ny herin'ny famasinana sy ny herin'ny voninahitra ny fanahy masina ao anatitsika, dia mbola afaka mitoetra miaraka ao ihany ny devoly sy Andriamanitra. Tsy misy fototra ara-tsoratra masina zany, na hitady verset ianao anatin'ny Baiboly tsy misy an'izany mihitsy, tsy afaka manamarina an'izany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ny olona ireny. Zay toeran'ny fanahin'Andriamanitra dia ao ny fahafahana. Afaka makafana ny kristianina ve ny devoly? Eny. Afaka mampirisy azy hanao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra hanota ve ny devoly? Eny. Afaka hitondra fampahoriana ety ivelan'ny kristianina ve? Eny. Jereo ny bokin'ny Joba, jereo Paul. Afaka metraka sakatsakaniana ny lohan'ny kristianina ve? Eny. Fa ninona tsy afaka hitoetra ao anatin'ny kristianina marina ny devoly satria ao ny fanahin'ny fahafahana. Zay toeran'ny fanahin'ny tompo izy ny tenin'Andriamanitra no misy ny fahafahana. Tsy amela mihitsy ny fanahy masina hoe isy olona hafa ankoatran'i Jesosy ao anatin'ny nifinao, ao anatinao. Tsy fantatrareo ve fa tempolin'Andriamanitra ianao? Aiza misy any anatin'ny Baiboly hoe tempolin'Andriamanitra ianao dia misy apahany kely amin'io tempoly io, tempolin'ny devoly indray? Aiza misy tenin'Andriamanitra milaza an'izany hoe ny tena toerana be dia be lazan'Andriamanitra fa misy territoire. Hitanareo tamin'ny andron'ny mpanjanaka sy ny mpanjaka miady, dia miady dia mambabo fa misy ny frantsay hono Gaule koa nanahirana ny romanina mihitsy, fa mafilo-be, tsy mety azo, tsy mety voazanaka mihitsy tamin'ny fotoana nanjanahan'ny romana. Azo daholo ny faritra manodidina fa tao zany takany hoe nisy résistance atao, nisy dia tsy mety azo. Dia movy anao tahaka izany hoe misy toerana tsy azon'Andriamanitra anjakana ao anatinao ry havana ny tenantsika manontolo. Tsika manontolo ny fonao, ny sainao, ny fanahinao, ny mombanao, tempolin'Andriamanitra ianao. Zay toeran'ny fanahin'Andriamanitra misy ny fahafahana, tsy afaka izy famatorana intsony. Aza mino an'izany fa tsy marina izany. Amen. 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 Aza mino an'izany fa tsy marina izany. Korintiana faharoa toko fahaenina ny 5:10 dia enoy tsara fa mbola mahafinaritra kokoa ary ity. Zao milazainy Korintiana faharoa toko fahaenina 5:10 manao hoe ary inona, enoy tsara, inona no ifanarahan'ny Kristy sy Belial, anarana itsona ny devoly io. Ary inona no iraisan'ny mino sy ny tsy mino, ary inona no ikambanan'ny tempolin'Andriamanitra misampy, fa isika ny tempolin'Andriamanitra araka nataon'Andriamanitra hoe onona eo aminy aho, andeha eo aminy ary ho andriamaniny ary izy oloko. Inona ny ombonan'ny Kristy sy Belial? Tsisy. Ny mazava sy ny maizina ve afaka hiara hitoetra? Non. Na mazava na maizina dia ohatr'izay koa rehefa Andriamanitra ny ao anatinao, tsy anapahefana hitoetra ao anatinao ny devoly. Misy fampahoriana ivelany eo ambany fifehezan'Andriamanitra ary aza adino zao avelan'Andriamanitra hitranga noho ny tanjon'Andriamanitra mba hanamboarana anao, mba hanefena anao hoe mba hatonga anao hitovitovy kokoa amin'ny Kristy. Zay ny izy indray asiana olana mihitsy hatonga anao aharitra, hatonga anao ahery mivavaka sy ny sisa, fa na inona ao anatinao ao Andriamanitra onona eo aminy aho. Aza mino an'izany ianao ry havana fa ampy tsara mihitsy ho fiarovanao anao ny herin'ny fanahy. Tsy afaka miditra ao ny devoly raha tsy miala ao ny fanahin'Andriamanitra. Raha tsy miala ao ny fanahin'Andriamanitra tsy afaka miditra ao ny fanahy ratsy. Zay no hoe rehefa miverin-dalana ny olona
efa tsy aferan'Andriamanitra intsony izay, efa aferany manokana indray izay miaraka amin'ny fahavalo. Izay ny antony faefatra. Ny asan'ny fanahy masina, masina loatra. Miteny fotsiny Andriamanitra nge dia mandositra ny devoly miteny maika fefa hoe mampipetraka efanakaiky eo hoe aiza ianao dia ary zavatra tsy azo inona fa tsy azon'ny olona nge zany e, tsy azon'ny olona izy. Fa efatra sa fadimy tsy haiko intsony a, fadimy dia hoe ampy ny soratra masina, ampy ny soratra masina. Ny tiako tenenina amin'izany a dia zao: ny olona mampianatra an'io fampianaran'io a, na hitantsika amin'ny tele na ahoana dia zao ny antony nahatonga an'io. Io fampianaran'io a tsy avao Madagasikara. Ny fiangonana tao Madagasikara tsy nampianatra an'io zany raha tsy vaingana, fa tsy tamin'ny fiangonana tao Madagasikara io, fa fampianarana avy any an-dafy-tany io a, niditra tao Madagasikara dia nahazo pasteur malagasy maromaro a, dia lasa mitory etseroa rehefa taloha reo mandaingo ireo pasteur reo izay miteny hoe zay efa hatramin'izay mihitsy nohatra izao, fa tsy fampianarana vaovao io. Ka ny antony nahatonga an'izy io dia zao: misy expérience nitranga hoe misy olona hitany zareo hoe tao kristianina dia io fa manao krizy, io fa metsika, dia hita hoe nisy an'izao, nisy an'izao, dia niezahana nazavaina le izy hoe zao. Dia mitady tenin'Andriamanitra ireo hanohanana azy hoe possible ve kristiana, tsy nahita ireo. Dia zao no zavatra nolazainy farany, zao ny conclusion amin'ny olona sasasany amin'ireo hoe na dia tsy eo ary ny tenin'Andriamanitra hanohana azy, ny zavatra hitany masontsika dia inotsika fa afaka afatotro ny fanaratsy ny kristianina anankiray. Ry havana izay manatrika eto, ny zavatra hitany maso ve no tokony hibaiko atsika sa ny tenin'Andriamanitra? Zay lazainy ny baiboly ve no tokony arahana sa hoe ka le izy ake tena mety ka misy karaha ty ka hiteny aminao koa hoe misy olona mampianatra diso ane manao fagagana manao an'izao, dia hoe aka satria nge nisy fagagana le izy dia mety. Betsaka ane ny olona mampianatra zavatra tsy araka ny tokony izy, misy fagagana, misy marary sitrany, misy an'izao, dia misy zavatra mitsanga dia ianao tena mariny io, jereo ny fanasitranana, jereo ny matera mitsangana. Ry havana izay manatrika eto, tsy afaka mifehy atsika ny fahatsapana ny expérience, fa ny mametraka ny fitsipika dia ny tenin'Andriamanitra ihany. Rehefa tsy misy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy arahana zany na inonina zavatra. Ny fahatsapana zany raha ty rapitsy misy kristianina hoe andeha eny ambony rano dia tena nandeha tokoa izy, dia ampianatra atsika manao hoe tsy afaka mandeha eny ambony rano tsika, dia ahoana zany tenin'Andriamanitra angano tena zany. Dia zay nge le izy hoe aoka tsy hifehy atsika ny fahatsapana fa ny teny. Raha ny tokony ho izy tokony hoe ny tenin'Andriamanitra no anontaniana hoe ahoana ty zavatra ty, inona zao zava-misy zao, dia mamaly ny tenin'Andriamanitra hoe zao na izao na izao na izao, fa tsy hoe misy zavatra. Zay nge no nahavoan'ny olona sasany. Misy lehilahy anankiray teraka fampianaran-diso be toy izany koa izy, satria nandray fanambarana tamin'Andriamanitra hono izy hoe tsy misy Andriamanitra ray, tsy misy Andriamanitra fanamasina fa Jesosy ihany, Jesosy tokana ihany, fa ny ray dia Jesosy ihany io, fa ny fanahy masina Jesosy ihany io. Dia nanomboka nanana n'ilay fandraisan-dahatra io lehilahy io dia lasa amin'izay izy hoe andeha hitady tenin'Andriamanitra fa tsy maintsy ao anatin'ny baiboly zany, satria révélation azo tsy maintsy ao. Ry havana izay manatrika eto, ny baiboly aloha nijerenao voalohany, zay ianao vao miteny hoe marina ve zany zavatra zany, fa tsy ny zavatra voaray ianao zay vao ho any amin'ny tenin'Andriamanitra. Lasa mimetraka omby eo alohan'ny saretytsika, lasa mimetraka sarety eo alohan'ny ombitsika, fa tsy mametraka omby eo alohan'ny sarety tsoky. Zay zavatra anankiray lehibe hoe tsy voalaza na aiza na aiza, tsy mahita an-dalana misoratra masina mihitsy ary tsisy nahita nge hatramin'izao, tsy nahita hoe io tena misy an-dalana mazava hoe tandremo tsara fa misy mpino azo amin'ny devoly toerana noho izany dia roay, noho izany dia ataovy an'izao, tsy misy an'izany na ny epistile na misoratra masina hafa. Ry Paoly zao tany Korinto nisy olana be, nisy olona tena naka ny vadiny rainy, fitangazangana mahatsiravina, ny vadiny rainy noho ny vadina. Zay zany tao fiangonana tany Korinto. Dia nanoratra Paoly ao anatin'le Korintianina voalohany hoe
dia nareo ve dia andefitra amin'ny olo korintiana misy lehilahy ratsy fanahy ohatry zany ao aminareo dia mireharenareo mbola ataonareo ao esory eo aminareo le Paoly tsy niteny hoe roaino dia voly mpijangajanga ao anatiny esory izy hiala satria namoty izy hiala nijanona amin'le fahotana izy tsy mety mibebaka esory izy hiala nisy fizarazarana tao nizarazara ny olona zay any Paoly zay any Apôlôsy zay any Kefasy zay any Kristy tsy nanoratra mihitsy Paoly hoe roay fa misy devoly mampizarazara ao aminareo fa nampianariny hoe mandeha araka amin'ny nofo nareo zazy nareo tsy matotro nareo mila mbola ronono foana mba manana fa matorana aza mizarazara baiko ny nomena tsisy re jereo tsara ny tenin'Andriamanitra tsisy baiko mihitsy hoe roay ny devoly ao anatin'ny pino efa nateraka indray noho izany tsy afaka izy devoly zany mihitsy enao satria tsy milaza n'izany ny tenin'Andriamanitra raha nolazainy ny baiboly dia iketsika rehefa tsy nilazainy baiboly dia tsy iketsika ary ny anankiray farany manandanja be mihitsy ty anankiray farany ty dia zao ny finoana fa afaka mitoetra ao anatin'ny pino anankiray ny devoly dia mampahory azy dia mampiresika azy anota dia mamatotra azy rehefa misy fahotana miverimberina dia misy devoly zay ao anatinao rehefa misy olana be dia avy amin'ny devoly zay misy aretina dia avy amin'ny devoly dia misy devoly mila roana dia zao manamaivana ny andraikitsika ao anatrehan'Andriamanitra aza dino ry havana fatao amin'ny maizina ianao nafindra tany amin'ny mazava amen ao amin'ny mazava ianao zao dia andraikitrao ny mandeha araky ny mazava amin'izay zao tsy manao ny asan'ny maizina tsony zay efa nateraka Andriamanitra dia tsy manota tsony ozy ny baiboly tsy tokony hanota tsony tsy tokony hanao zavatra tsy mety tsony tokony handeha amin'ny fanahy zay le ampianarina hoe mandeha araka ny fanahy araka an'Andriamanitra zao satria tokoa mantsy ao anatin'ny tenatsika ao misy anankiroa mifanohatra dia ny asan'ny fanahy masina sy ny asan'ny tenatsika le asan'ny nofo ny antsona azy zany hoe le maizy atsika le olona mpanota le olona mikorina ny mifaratsiana ary iny no entaniny devoly alainy devoly fanahy mba irona ny mifaratsiana indray dia mampianatra ny baiboly hoe andraikitrao zao manomboka zao ny tsy manaikitsony le asan'ny nofo fa mandeha amin'ny fanahy amen dia dao makenetsika ohatra ao amin'ny Galatiana toko fadimy dia zao no ampianariny tenin'Andriamanitra amintsika Galatiana toko fadimy dia ny andininy fahenina amby folo no atomboka dia zao no voasoratra Galatiana toko fadimy andininy enina amby folo fa hoy izao mandehana araka ny fanahy dia tsy hatateraka ny filan'ny nofo ianareo fa ny nofo manohatra ny fanahy ary ny fanahy manohatra ny nofo ary mifanohatra izy roroa mba tsy azonareo manao zay zavatra tianareo fa raha tarihan'ny fanahy nareo dia tsy mba ambany lalàna fa miariary ny asan'ny nofo dia izao fijangajangana fahalotono fijerijejona fanompotsany fanaovan'ody ratsy fandrafiana fifandirana adilà fiavonavonana fifampiandaniana fisarahana fitokoana fialonana famamona filalaovandratsy ary toy izany zay lazaiko anareo raha teo tahaka izay voalazako fahiny zay manao zany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra misy an'ireo asan'ny nofo be lehibe ireo nareo Paoly tsy niteny hoe asan'ny devoly nareo asan'ny nofo ireo avy any anatitsika ny loharanonareo avy any amin'ny fozy Jesosy nivoany sain-dratsy ny vonon'olona ny fizangajangana zay miditra mvava zay avy any amin'ny fon'ny olona any dia ireo mila toerinao satria efa ao anatinao ny fanamasina mila toerinao ireo faratsin'ireo dia mila mandeha amin'ny fanahy ianao dia zao indray ny voasoratra hoe fa nivokatry ny fanahy kosa fitiavana fifaliana fiadanana faharipo famirampanahy fanaovatsoa famarina falemem-panahy faononam-po dia mila mandeha arak'izay ianao satria efa tonga olombao tanao eo Paoly tsy miteny hoe roy ny devoly mitondra an'ireo fa baiko nomeny hoe mandehana araka ny fanahy dia tsy ho tanteraka reo ny asan'ny nofo rehefa dia manana andraikitsika ka raha tsipitsika any amin'ny devoly daholo ny fahadisoana dia na nibebaka ary tsy ataontsika tsony satria ozytsika hoe ka zange tsy fidiny fa misy devoly mihitsy ny mampirisika manao an'io le devoly mipetraka io le devoly io dia fa diso zany ry havana nakafanahanao ny devoly nametraka fakapanahy teo alohanao ny devoly eny mikitikitika anao isan'andro ny devoly fa ny nanota dia ianao fa tsy ny devoly ianao ny nandeha araka ny nofo ianao ny tsy mifady ny asan'ny nofo
dia ianao no mila mibebaka, ianao no mila mifona, ianao no mila mangataka. Dia le olona mantsy na mifonaro fa vao misy zavatra miverimberina amin'ny fiainany dia tsy mba mandiny teny izy hoe za ty ve an'Andriamanitra satsia raisiko ny fanapahan-kevitra miaraka amin'ny herin'Andriamanitra toeriko zany. Alleloia. Fa lasa izy mitady pastera, dia inona ny ataony pastera ro ainy dia volon'lainga atao anatiko, dia vitiny dia mandainga ihany izy, dia atao délivrance ihany izy. Roaina dia volon'lainga fa misy dia volon'lainga mampandainga dia tsy resiko mihitsy, ka tsy resinao mihitsy ny lainga raha tsy manapa-kevitra ianao hoe za efa amin'ny Kristy, olom-baovao aho, dia hifady ny asan'ny nofo andeha amin'ny famarinana, ny vokatry ny fanahy dia famarinana. Halleloia. Tompona andraikitsika dia mametraka amin'ilay andraikitra ohatrany hoe lasa mitevo dia lasa victime mampalahelo. Ndry mampalahelo ane zao ny anaovan'ny devoly, mila roany izy dao atao délivrance, mila délivrance izy raha te ho afa, mila zao riavana zay manatrika eto fakatoavana ny ilainao fa tsy délivrance. Fanekena an'Andriamanitra, maneke an'Andriamanitra dia andositra anareo ny devoly. Amen. Zay ny maneke an'Andriamanitra ianareo ary toerany devoly dia andositra anareo izy. Marina fa misy ady ady ara-panahy izy io, ifanaovantsika amin'ny satana sy ny démonisy ny herin'ny maizina. Ary ady mahery tsy ady moramora. Ny devoly miaraka mitafika mahery, fa tsika koa mbola mahery ny fedin'ny mitafika io zany tena. Mahery ny fedin'ny mitafika dia manohatra isika mitafy ny famarinana, ny rariny ny fitorinany filazany tsara, ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra ary ny fafenony ny fanahy masina. Dia miady tsy manohatra ary mandresy, manoatra noho ny mpandresy tsy maintsy mpandresy. Misy fahazaran-dratsy ve amin'ny fiainanao? Ianao mihitsy ny mila mandinika hoe tena an' Jesosy marina ve ianao sa tsy? Raha an' Jesosy ianao dia aza manao an'ireo asa nofo reo. Zay ngeny mahatonga ny kristianina tsy tokony mamilava tsony ny ray mpianakaviana izay manatrika eto hoe asan'ny nofo ane zany dia ny famamony ary voasoratra hoe zay manao zany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Veriko zay manao zany ka laty aminy io aza zany tenena fa Paul le nanoratra an'io fa izay manao zany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra satria azan'ny nofo zany ka aza marinina tsony. Fa mila manaiky ianao hoe ny kristianina tsy natao mamo tsony, ny kristianina tsy natao ifampialina asan'ny nofo zany, kristianina tsy natao hojejojejo tsony, kristianina tsy natao hijangajanga anao fanotona anao hody ratsy fanombontsampy sy non. Fa kristianina miaina amin'ny fitiavana fataliana miaraka amin'ny herin'ny fanahy masina, manohatra ny tafiky ny fahavalo alan'ilay tiantsika. Riavana zay manatrika eto, rehefa hitatsika ireo zavatra rehetra ireo dia tsy azo tsika inona mihitsy fa manam-pahefana hitoetra ao anatintsika ny devoly. Na ny fahefany amin'ny fiainantsika ary tsy azo tsika inona hoe zay tiany atao ny atao, zay tian'Andriamanitra ataony no atao, zay baikon'Andriamanitra ny atao. Rehefa miteny Andriamanitra hoe avy aloha izy akaina kely, ninino na hafanampon'ny devoly dia makaina kely aloha hoe tsy azoko tiana aloha, avy aloha izy tsy azonao atao an'izany arovako io zay eto ary zay mahatonga hoe mivavah amin'Andriamanitra foana ianao mba hanafahany ianao amin'ny ratsy rehetra m'Andriamanitra. Zay ngeneny Jesosy Jesosy angano teny hoe roainy devoly ozy Jesosy hoe manafahanay amin'ny ratsy. Dia zay mivavakitsika, manafahanay amin'ny ratsy ianao, ampio zay Andriamanitra. Miady tsika mandra-piavin'i Jesosy fa raha tena miady ianao miaraka amin'ny tompo dia tsy maintsy mandresy. Ary zao ny amaranako azy, misy fampanantenana anankiray ty mba lazaintsika ny devoly aloha ho reny androany. Samy mandokatra ny baiboly ao amin'ny apokalipsy toko faharoapolo haintsika rehetra angamba le tenin'Andriamanitra. Apokalipsy toko faharoapolo ny andininy fafito. Ao akiko miadana tsara. Ary rehefa tapitra ny arivo-taona aoriana zany io misy an'izay zavatra zay manarantsika manaraka, dia hovahana Satana ho afaka amin'ny tranomaizina ny toerana ka hivoaka mitaka ny fireneny amin'ny mivazantany efatra dia goga sy magoga mba hanangona azy ho any amin'ny ady taka ny fasiky ny ranomasina ny isa. Ary niakatra namaky ny tany izy dia nanodidina ny tobin'ny olona masina sy ny tanàna malala. Ary nisy afo nidina tany an-danitra ka nandany azy. Ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny fary afo solofara izay misy ilay bibidia sy ilay mpaminany sandoka koa, ary ampijaliana andro manalina mandrakizay.
étang de feu zay very amin'ny teny frantsay madame Sophie fariafo solfa étang de feu io a misy promesse EDF ao amin'ny devoly étang de feu promesse EDF hoe ho avy ny fotoana EDF ho atsipy any amin'ny fariafo hijaly mandrakizay ampijaliana mandrakizay araza manaiky fampianaran-diso koa ianao hoe any amin'ny elo dia misy devoly mampijaly olona mampisotro olona labiera mampisotro olona toko mampihinana mampanendy vomanga dia ho tsetseny ty sy ny karazana aza mino an'izany ianao hoe nisy vaviny zangazanga dia nalay ny devoly ny biby lava dia natsofony tany ambavany sy non étang de feu ny devoly aloha voalohany promesse EDF rehefa tena manahirana ny lohanao ny devoly amin'ny fandrimpandika ataony sy ny fakapanady teneno hoe anohatra anao zao étang de feu EDF ianao ray andro any amen zany no nampanantenaina andreo mandrapatonga an'izay nefa dia mila miaritra isika mila noho izany ry havana aokitsika tsy hoe inoino foana zay rehefa marary ianao ny antony mamparary anao dehibe ohatra hoe rehefa nifindran'ny microbe vony ianao satria vony zao voantazo dia voan'ny grippe ianao tsy mila roana ny devoly fa ivavao mba hositran'ny tompo ianao na mihinana comprimé vita rehefa marary kibo ianao tsy mila roana ny devoly tsisy devoly ao anatinao fa ndana misotro rano mafana mihinana spasfon na ohatr' zany eto ambavaka mba hositran'ny tompo ianao ndray andro any raha tsy maintsy isy aretina mafy anjoanao relisam-paminany arovoany zany misy fotoana dia rehefa izay ny sitrapon'Andriamanitra dia eto ambavaka mba hositranina amin'izany ianao amen rehefa iny moa ny lala ny hidondran'Andriamanitra anao ody dia ndana mody zay ny fitondrany dia ndana mody miaraka amin'izay rehefa ozy ny tompo hoe hoentiko mody amin'ity ianao efa zay zany tsy mila mandroka dia tsisy devoly zany ao anatinao dia farana manomboka zao le filazana hoe za tena midirany devoly mihitsy dia tezitra ianao dia nandeha tamin'ny asan'ny nofo zay le nataonao nandeha tamin'le asan'ny nofo ianao fa tsy nandeha tamin'ny fanahy dia tsy nahafeny fatezerana fa ny mandeha amin'ny fanahy dia tezitra tsy mba manota ary tsy avela traty ny masoandro miletika ny baiboly ege feno torohevitra mahasoa fa olan'ny olona le izy dia mampanao ka na iza mitsipaka na iza metsika na iza zao ny devoly tsy mitoetra ao anatin'ny kristianité ny vala le fanontaniana zany le zao matoa mbola misy olona misy devoly dia mbola tsy kristianina izy zany dia ny ilainy tsy délivrance aloha fa fandraisana amin'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany aloha atonga azo tonga olom-baovao dia tapaka ho azy ny fatorana rehefa feo raha mbola tsy afaka manaiky mihitsy mbola olona ampiasaintsika ny fahefan'ny anaran'i Jesosy roatsika ny fanaratsy ao anatiny ary asaintsika mandray ny famonjena izy mba ho tonga olom-baovao nao iareteka ao an'Andriamanitra ao arivavaka misaotra ny tompo ka sitraka an'Andriamanitra zay ny vaksiny nomeko anareo afaka amin'ny rahanareo dia amin'izay fampianarana zay vavaka tsika